Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Lahatra mpamena hoy ny antoko politika iray ny firosoana amin'ny fifidianana amin'ity taona ity. Ivoka mpifidianana ho avy izay antenaina hitondra fampandrosoana maharitra lavitry ny krizy ho an'i Madagasikara. Tokony hisy ny fifanantonana eo amin'ny samy hery mialoha ny fanatanterahana ny fifidianana mba ho ekeny ny rehetra. Tsy tokony hijanona amin'ny fangataham-bola fotsiny ihany i Madagasikara mandritra ireny CAP na ny fihaonana iraisam-pirenena natao hiarovana ny tontolo iainana sy ireo harena voajanahary ireny hoy ny eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Ireto farany izay manamafy ihany koa afa-tsy anjaran'ny minisitra Ireriany no miady sy mitady tombontsoa amin'ny firenena mahakasika izany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mitoetrandry ny fitadiavana sy ny fanavotana ireo olona mety mbola velona amin'ireo trano ravana andritra ny horohorontany niseho teo atao Adiamanina izay atanana ny zaka sy nahitana fotodrafitrasa maro simba sy olona maty. Efa any an-toerana ihany koa amin'izao ny fanampiana sy ireo olona amin'ny faritra hafa anampy ireo tompona andraikitra any an-toerana. Ny andindiny izay avy hatrany. Manaitra ny arahaba tompo kilasy tompo vavy tonga sondray ato anatin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV amin'izao alina izao ka manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Lahatra-pamena ho an'ny antoko politika iray ny firosoana amin'ny fifidianana amin'ity taona ity. Nivoka mpifidianana ho avy izay antenaina hitondra fampandrosoana maharitra lavitry ny krizy ho an'i Madagasikara. Tokony hisy ny fihaonana amin'ireo hery rehetra mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana mba ho ekeny ny rehetra. Fanadiadiny Henri Florien. Zava-dehibe eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny antoko politika ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ity taona ity hoy ireo mpanao politika manoloana ny fivoahan'ny tolo-kevitry ny seni amin'ny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny alakamisy 9 novambra 2022 izao ny fihodinana voaloha raha toa ka 20 desambra ho avy izao kosa ny fihodinana faharoa. Na eo azy izany tokony apetraka mazava ny lalàna sy ny pitsopitsony rehetra anatanterahana izany mba hisorohana ny disadisa mety iseho vokatr'ireny ny lalam-pifidianana sy ny maro hafa. Mahatandalàna zany dia tsy misy lalam-pandrehana ambony indrindra ka ny anatanterahana azy zany tokony atao ary izay zany no anentana anay ho an'izay manana ny fahefana manodidina an'izany mba hanatanteraka azy amin'ity taona ity. Manoloana an'izay zany dia izay dia nombon-kevitra ny hoe aoka hifanantona, aoka ifampidinika, aoka hametraka rafitra ekeny rehetra mba tena hitondra hikarakara fifidianana eto anivon'ny firenena ho ekeny rehetra raha piso. Sanatria ny vava vita ny fifidianana lany vola ny firenena kanefa krizy indray no atrehina raha piso ka salasalaina zatra tao rehetra mba hitonga any amin'ny fahasarany zavatra. Ankilany tomponantoka amin'ny ho avy ny firenena isika eto Madagasikara ka tokony aleo tena amin'ny lafiny rehetra fa tsy antehitra amin'ny fanampiana avy any ivelany amin'ny fanatanterahana ny fifidianana raha fanazavana. Raha ny tena marina zany sy eo anivon'ny fitondrana dia tokony faniomana amin'ny fitaovana hoentina amin'izay ataontsika hoe hoenti-manana andatarana fifidianana izay. Indrisy nefa fa mbola mianso ireo firenena vahinitsika ka zagatsika raha la firenena vahiny iray no hanara-maso izay zavatra tokantranontsika. Isika ny tompony tokantranontsika. Raha ny tena marina dia isika ny tomponatoka fa sy hianso ny olo-kafa indray na ara-boly izany na ara-panaraha-maso zany fa isika samysika ato no tompony Madagasikara ary isika tomponatoka zany amin'ny hoaviny. Mitaky ny zoron'ny seni sy ny HCC amin'ny fahamarinana ihany koa ny antoko politika izay tariny ty minisitra teo aloha ity ary ampanjakana ny fangararana sy ny tsy fitany ilany amin'ny fikirakirana ny fifidianana izay fandiby eto amintsika.
Mahakasika ny fifidianana izay hatrany fanjikan-dalàna ny tsy fanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna amin'ity taona ity hoy ireo mpanolontsaina ny tanàna ny senisha izay tsy mbola namoaka ny daty hanatanterahana izany na efa voafaritra ao anatin'ny lalàna aza ny tokony anaovana izany amin'ity taona ity miantso ny rehetra tsy anaiky izany fanjikan-dalàna izany ireo mpanolontsaina eo amin'ny fanadiadiny Florian Atrany. Raha ny tety andro navoaka ny seny faranteo ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany sy faharoa ihany no tanterana amin'ity taona ity. Sy voalaza n'ity voamerety ihany koa ankilan'ny daty hanatanterahana ny fifidianana kominaly dia ny ben'ny tanàna sy ny mpandolotsaina ny tanàna. Fa dekan-dalàna anketsirano ny tsy fanatanterahana izany fifidianana kominaly izany amin'ity taona ity raha ny fanazavana ary izy fantraikany goavana amin'ny fitantanana ny firenena. Tena tokony hoe izany mila manao fifidianana mikasika anay mpanolontsaina sy ben'ny tanàna ihany koa amin'ity taona ity fa tsy fifidianana filoham-pirenena fotsiny. Voalohany aloha izay natao hoe lalàna. Faharoa raha vao ahemotro ny senisy ny fitondram-panjakana ny mikasika anay mpanolontsaina sy ben'ny tanàna ohatra hoe alefa ny volana jiony dia mitovy ihany ny olana satria miaraka mitotona zany ny fifidianana ben'ny tanàna mpanolontsaina sy somba-vahoaka satria somba-vahoaka Jolay 2024. Ny seny koa nefa raha ohatra hoe alefa ny février ilay izy dia mitovy ihany koa izany hoe raha vao lany ny filoham-pirenena dia lasa ny daholo indray zany ny ben'ny tanàna sy ny somba-vahoaka dia mitovy loko daholo indray Madagasikara ka aleo mihitsy ho an'ny olom-pirenena rehetrarehetra mieritreritra hoe fifidianana ifotony tokony atao aloha dia tokony atao miaraka mihitsy filoham-pirenena sy ny nay ben'ny tanàna sy mpanolontsaina. Mentana ny olom-pirenena sy ny mpanao politika ary ny fiarahamonim-pirenena zay mba hiady hoe amin'ity taona ity ny fifidianana mpanolontsaina sy ben'ny tanàna. Miantso ny firaisamonim-pirenena sy ny vahoaka ary ny antoko politika araka izany ny mpanolontsaina ny tanàna mba tsy hanaiky ny hanamorona ny fifidianana kominaly ity. Ny mahakasika ny fivoarana ny valanaretina COVID-19 indray no hoentina amintsika nanomboka ny fahaefatra hatramin'ny fahafolo ny volana febroary 2023 teo olona iray no namony ihany vokatry ny valanaretina COVID-19 raha olona miisa roa hafa kosa ao anatin'ny forme grave. Miisa fito ireo hoatranga vaovao tamin'ireo fitiliana miisa 2.3 natao manerana ny Madagasikara izy ireo izay mitsinjara amin'ny faritra efatra eto Madagasikara ka ny efatra eto amin'ny faritra Analamanga ray ao Boeny ray hafa ao Diana ary ny iray hafa kosa ao Menabe. Raha tsy ahivina ny totaly 7,779 ireo voamarina fa mitondra ny atsimikaretina COVID-19 teto Madagasikara tamin'ny fitiliana miisa 7,774 alina tao miisa 3,794 kosa ireo sitrana somatsara ary 1,770 ireo namoniany izany hoe 2,700. La fomba vao hafa kosa indray tsy tokony hijanona amin'ny fangataham-bola fotsiny ihany Madagasikara mandritra ireny CAP na ny fionana iraisam-pirenena natao hiarovana ny tontolo iainana sy ireo harena voajanahary ireny hoy ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena ireto farany izay manamafy fa tsy anjaran'ny minisitra irery ihany no miady sy mitady tombontsoa amin'ny firenena mahakasika izany fanampanazavana. Maro ny lesoka hita taorian'ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara tamin'ny COP27 natao tany Egypte farany teo. Araka izany, niroso tamin'ny dinika sy ny fakakevitra natsarana ny fomba fiasa ny fiarahamonim-pirenena. Mbola maro izy ireo ny lesoka sy ny ambana amin'ny fiarovana ny valan-javaboary eto amintsika. Isan'izany tsy fahafahantsika malagasy mivondro namelohan'ny andehanana amin'ny ireny karazana fivoriana iraisam-pirenena ireny. Misy ihany koa ireo tsy mahafantatra sy tsy mahafehy akory ny zavatra horesahana any, misy olo-tena any Madagasikara. Isan'ny sosikevitra naroso an'ny COP manaraka sy ireo fivoriam-be iraisam-pirenena atrehin'ny Madagasikara amin'ny resaka toetrandro sy valan-javaboary araka izany ny fandraisana anjara ny ireo fiarahamonim-pirenena amin'ny fandrafetana ny afatra ampitaina. Ankoatr'izay, tsy tokony hanaovana fandraisam-pitenenana fotsiny ihany ny any an-toerana fa tokony ary angatahana ny sin'ny asa azo tsapahitanana
rehefa tavaverina eto an-tanindra zany. Tsy hoe akory hoe ministera ny maidy no tompon'andraikitra voalohany dia tsy ho raisina zany ny hevitry ny mpiara-monimpirenena fa izahay ihany koa indrindra ny tanora manana ny hafatra manana ny apport ahafahana manatsara n'izany message sy ny négociation izay andeha hoentina atao eny atoeran'izay ihany koa ny zatra takinay fiara-monimpirenena dia ny anatsarana ny side event izay hoatrehany tsy ho an'ny ministera irery ihany fa ihany koa ho an'ireo OSC sy ny secteur privé sisa izay andeha ho akany mba ho isy fanatsarana marina tsy hoe ho side event izay ho atao fotsiny ho an'le structure anankiray ilay izy fa mba tena hoe fiarahamonina fiarahamientana ireo acteur rehetrarehetra ho tonga any mba ho message anankiray ao Madagasikara. Ankoatra ireo tsy tokony hijanona eo amin'ny fangataham-bola ihany Madagasikara fa na ho ezaka goavana sy azo tsapaitanana indrindra eo amin'ny fampiarana ny lalàna. Tsy tokony hoe angata-bola fotsiny ny andehanana any. Marina fa azo ataontsika hoe zoan'ny Madagasikara le hoe tokony azo 100 millions de dollars isan-taona zany fa tokony ialoavana etsika goavana makasika ny tontolo iainana eto Madagasikara zany zavatra zany. Anisan'izany ny hoe tokony fampiarana ny lalàna matotra makasika ny tontolo iainana. Ny Alliance Vargasy dia miasa amin'ny isan'andro dia mahita fa relaxé évadé dossier prime sy ny sisa ary raha malala moa zany indrindra fa rehefa avo lenta le olona zany dia ohatran'ilay fampinamana ny ambadika any fotsiny zany dia na ny levé d'immunité parlementaire ary tsy avoaka ny haute cour de justice tsy mahatsara olona ray ary mandrakitiny androany lasa ohatran'ny hoe mandray anjara amin'ny grande braderie ny ressources naturelles eto Madagasikara daholo tsika menakavy dia zany ny saran'ny olona any ivelany tsy azahoanao fanampiana mihitsy zany sary zany amin'ny akabe. Tokony ampiarina ihany koa ireo fanarahana iraisam-pirenena nosy ny avin'i Madagasikara amantarana ny etaentan'ny vahoaka mialohan'ny atongava ny tetikasa iray. Tafiditra anaty fanatsarana sy ny fiarovana ny tontolo iainana ary ireo harena voajanahary eto amintsika avokoa ireo ary angatahana ny fandraisana an-tanana avy amin'ny tompon'andraikitra. Mitaraina vokatry ny tsindry amin'ny sy fafana ireo ampiseradisy mitondra mpizahatany ireo ampisehatra ao Nosibisy ny zoma lasa teo pakebo miisa 2 no tonga tany an-toerana raha ny fanazavana raha toka miverina ny tranga toy izao tsy anankitsony ary itokona ireo ampisehatra raha ny fanazavana. Sambo pakebo miisa 2 no tonga tao Nosibisy ny zoma lasa teo izay nitondra mpizahatany eo amin'ny 720 saingy tsy azon'ireo ampiseradisy sy ireo ampisehatra amin'ny fizahatany sasany no nitondra ireo mpizahatany ireo raha nisy fitarainana ireo ampisehatra amin'izany nisy ny tsindry sy fanavakavahana nahazo azy ireo teny amin'ny poro nandritra ny fotoana nahatongavany nisy sambo pakebo na aradalana ny taratasy rehetra na nandalo fiofanana ary nanefa ny etra aradalana izy ireo. Madinika andeha hitady vola amin'ny madiodio sy mandrava olo. Mampalahelo zay. Nisy bona président de la République il y a 2 semaines ou plus tagny lac KS tagny Batomandry. Manomboka zao izy fotoanam-panjakana hitsinjo ny social-mbahoaka. Zay nosy be matry vahoaka. Zay tompony mba hiasa tampena. Social iny fotsiny zay avy amin'ny aty amin'ny fotoana zay. 2023 tsika zao ty. Niany misy tompona ndraiky mpanjakana eto mandronjironjy zahay amaray andeha andangolango zay hoe ifidy zahay tsy ifidy koa karaha ty fo raha atao zahay eto tsisy varany ijaly vahoaka madiniky jiaby io ambelao libre ny olo mitady ely andra raiky amin'ny sambo fa anjarany l'ordre service de l'ordre agny amin'ny site agny miamby sécurité ndreo vazaha io. Ny fizahatany no isantena iveloman'ny olona any an-toerana raha ny fanazavana raha mbola mitohy izany iroso amin'ny fitokonana ary ilanja sorabavetsy ireo ampiseradisy sy misehatra amin'ny fizahatany rehefa tonga ny sambo pakebo izay mitondra mpizahatany. Mialohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isentokely atao anatin'ny ireto doka-varotra ireto tahoary. Ta télé fibrée. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 000 arrières TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, sa fibre numéro 1 Malagasy. Une voiture détruite. Une voiture qui prend feu. Une panne avec un bébé.
une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Eh oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Tavaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika isan'ireo vohitra manantantara manokana ny vohitra Ambohidrapeto ny mahakasika izay indray no hoentina aminao ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Azahoary. Isan'ireo toerana manana ny tantarany manokana eto Antananarivo renivohitra Ambohidrapeto. Vohitra iray mahatazana toerana maro. Raha manompo mianavaratra, mitazana ny lemakibetsy mitatatra sy ireo vohitra manodidina Ambohidrapeto toy ny maro biby, fiombonana, Imery Mandroso, Ambohi Midasy. Imery Mandroso, Ambohi Midasy, eto akadimy ety atapona Ambohidrapeto motsika. Raha tazan-davitra ro dia tazantsika ety ny vohitra. Manga, Ambohi Manga, Ilafia, Talata Volonondry, Ambohidratrimo, Andringitra, Ambohitra Manjaka, Ambohimano, zany vohitra misy manana tantara avokoa. Manana ny tantarany manokana i Ambohidrapeto, izay isan'ny commune midadasika tao anatin'ny canton Anitos tamin'izany fotoana. Ny commune Ambohidrapeto izay nahitana ny Ankadimanga, Fiombonana, Ambohidrapeto ary Bemasoandro. Mizara roa i Ambohidrapeto dia ny Andrefana sy ny Atsinanana. Ambohidrapeto Atsinanana no misy ny Tokondrapeto fahiny izay efa nisy nandrava ka tsy eo intsony amin'izao fotoana. Ny Ambohidrapeto Andrefana izay misy ny Fito Miandalana. Toerana manana ny tantarany manokana ihany koa ary teo Irapeto no nitoetra. Teto amin'ity toerana ity zao tsika dia mahita ty fanaovana fanorona. Ty vato be ohatran'olona ty fampisotroana ranon'omby zany tamin'ny fotoana andro. Ka raha miresaky tsika fampisotroana ranon'omby dia toa matsiaro sady tantarany Rapeto sy Rasoalao satria Rasoalao ny tompon'ny Jamoka tamin'izany fotoana zany izay natao hoe omby taty arina tamin'ny andro ny dadabe Ralambo Ndrazambe. Satria ny Rapeto dia mbola tompony tantara teto Ambohidrapeto ty fa ny tena marina taminy zany izy arak'ile tantara mo dia raha eto Rapeto no mipetraka satria tato ambany Atsinanana tato misy n'le toko fandrahokaniny ary ny dia loalika ny azy ato toko tamin'ny mpianarana CG na Ambohidrapeto ato ny loalika avanana dia tongotra kaviany Ambohidratrimo. Zany hoe olona koa avambe le Rapeto karaha eto izy eto tapony eto zao dia mambolianana izy ato ambany andrefana ato Tsamasinana ato. Mifamatotra amin'ny fotoana izao tontolo izao ny tantara dia ny lasa, ny ankehitriny ary ny hoavy. Mifampiankina ireo telo ireo, tsy misy mahalasa ny lasa raha tsy misy koa ny ankehitriny ary tahaka izany ihany koa ny ankehitriny. Ireo no avadibadika ary misy ny fitadidiana ny zanak'olombelona ka ireo ny kofehy ifampitohiza ny vanim-potoana manome ny antsoina hoe tantara. Raha ny tantara sy ny zavatra misy araka izany eto Ambohidrapeto Andrefana na eto amin'ny toerana misy ny Fito Miandalana ihany koa no nasitrika ny Prince Ratsimamanga ny vatany no ao raha ny fanazavana. Fa ny toerana misy azy dia ato izy no matory ao amin'ity toerana ity tokony izy ho teny Ambohipiara raha marina. Fa nefa raha ny tantara sy ny lovatsofina fa tsy hitany amin'ny boky mihitsy zany ary raha mino va ialako tsiny aminareo mpahay-tantara satria zay ny ainandray aman-dreninay le zavatra tao anatin'ny fohontsa alahelo nisy atezerana kory ary fa ny rehefa avy notifirina teny Ambohitsirotra ny tena marina fa tsy tao Antsamanitra dia ny Prince Ratsimamanga zay lehibe ny Menalamba sy ny generaly Rainandriamampandry sady mpitandry na koa io olon-kendry ary Rainandriamampandry io nandresy ny vaza tamin'ny taona 1985 tany afarafaty tany Toamasina ary zay no kakay andreo vaza reo taminy ny olona maha-olombelona ny olona dia ny lohany fa izy no milevonao tsy misy ny loha mankony ary zay na dia efa tonga teny Ambohipiara ary ny razana dia nahodina anakany ambodina Ambomanoa nentina tamin'ny Oronatsiny nofo mangatsika iny dia nafenina
dia tia tamponambotra peto izy satria ty misy ny anabaviny dia raha masindrazana faharo. Raha ny tantara natao fantatry ny be sy ny maro hatr'izay nasainy Jeneraly Galenino Vonoy nakany tifirina teny Andohalo niaraka tamin'ny ministry ny atitany ny printsy Rainandriamapandry ny printsy Ratsimamanga ny 15 oktobra 1977 nanoana ambadika ireo mpikomy mena lamba no eloka ny ampangany Galenia azy ireo tamin'izany fotoana. Tokony averikasina ny toerana eny Ambohidrapeto raha ny fanazavana ka ho lasa toerana azony rehetra tsidihana ampitana sy amelomana indray ny tantara. Izay ny mahakasika ny Ambohidrapeto amin'ny ankapobeny toerana manan-tantara hafa kosa indray no hoentina aminao ao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Alahady ho avy izao. Lafim-baovao hafa kosa indray tsekena ary tsy manara-dalàna ny fanomezana affectation nataon'ny pasteur Raymond hoy ireo pasteur sy ireo mpino sasany eo anivo ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Ankoatra izay tsy tokony hidiran'ny prefet ihany koa ny raharaham-piangonana hoy izy ireo. Fanampanazavana. Taratasy avy amin'ny prefet io nentinise io manendry azy telo mirala isolo amin'ny pasteur Régis dia tsy izy akory zany fa pasteur Franco, pasteur Dolisy, pasteur Andry tamin'ny datiny le 7 décembre 2022. Ny lalàna ny affectation nefa eto amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy dia ny BCP no manatanteraka izany rehefa ny arahana ny dinika tamin'ny conseil d'administration. Atreto anefa samy tsy mbola ara-dalàna na ny CA na ny BCP ka aminay io affectation ataondry zareo io dia tsy manara-dalàna famboletra sady tsy ampidirina ankeriny ny pasteur no esorina ankeriny pasteur hosoloiny. Tsy misy dinika, tsy araky ny statut zany sy ny règlement intérieur koa ny fitsabahan'ny monsieur le préfet amin'ny affectation pasteur atao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy koa zany dia tsy ara-dalàna. Anisa mitondra tsy filaminana atao amin'ny fiangonana izany na amin'ny pasteur na amin'ny mpino rehetra. Nagotrika ny fitsenana ny nina sy onja izay nandrafitra ny ekipa pirenena Barea Ashan atao amin'ny renivohitra faritra Vakinankaratra ny asabotsy lasa teo. Nanomboka teny amin'ny commune Andranomanelatra ny fitsenana azy ka nandrapatonga tany amin'ny gare izay nanaovana ny lanonana fitsenana azy ireo. Ndao rahantsika ny mahakasika izay. Tao anatin'ny hafaliana sy ny horakoroka tanteraka no nandraisan'ny vahoaka Antsirabe ny Nina sy Onja izay zanaky Vakinankaratra ary anisan'ireo mpilalao nandrafitra ny ekipa pirenena tao anatin'ny Barea Ashan. Nanomboka teny Andranomanelatra ny fitsenana azy ireo ary tsy ny farany zany raha tsy teto amin'ny manoloana ny gara izay nanaovana lanonana manokana. Tonga nanotrina ny Nina sy Onja taty toerana ihany koa Itody izay naman'izy ireo ao anatin'ny ekipa pirenena. Araka izao hitantsika amin'ny sary eto izao dia vorilana tanteraka ny vahoaka Antsirabe ny asabotsy hariva lasa teo. Marobe ireo lalana no diavin'izy ireo tsirairay avy. Zay vao tonga amin'izao sehatra izao raha ny nambarany filompitantana ny ligy baolina kitra eto Vakinankaratra izay sady mpitantana ny FCV izay ekipa nivoahany Nina sy Onja teo amin'ny sehatry ny Batianina. Anisany nipoirany zareo tokoa ny FC Vakinankaratra satria tany aloha tany dia mpilalao tao amin'ny FC Vakinankaratra izy roalahy reo ary ny tena nampitovy anazy miparcournizy roalahy dia mitovy tao amin'ny FC Vakinankaratra dia tany amin'ny ADMA dia tany amin'ny LGK Plus dia tany amin'ny ekipa pirenena nisy ny fitaizana nomenan'izy ireo tombony angambany ho andry zareo dia teo amin'ny fanarahana ny disiplinina izay napetraky ny mpanazatra sy napetraky ny mpitantana tamin'izany fotoana izany ary porofon'izany nahatonga azy ireo voalalao kely tao amin'ny FC Vakinankaratra dia efa hitan'ny songadana teny amin'ny sehatra nasionaly. Nitondra tefisaorana ho an'ny vahoaka Antsirabe ny filoha alefitra ny federasiona ny baolina kitra eto Madagasikara no sady solombavam-bahoaka voafidy teto amin'ny distrika Antsirabe faharoa tamin'ny fandraisana Nina sy Onja izay anisan'ireo mpilalao namiratra nandrafitra ny ekipa pirenena. Ny voalohany tena aloha dia hoe fisaorana faritry Vakinankaratra Ray Manontolo satria tena nafinaritra be ny fandraisana taty. Tena tohina ny fo
nahita ndreto vahoaka marobe taty Antsirabe reto makasitraka alefa baria amin'ny mazanaka Antsirabe ana dia misaotra za satria fiara za manana ny tanànako marina fa vona pirenena narovana tany fa hafa ihany ny tanàna ny purana sy izay nitaiza tsy zay dia misaotra betsaka ny vahoaka Antsirabe ho amin'ny fitsenananay satria hery lehibe ho anay ny firaisankina izay nataony hatrany Algeria tamin'ny sanina ina dia misaotra betsaka. Mahatsapa tena faly izay nandritra ny fandraisana teo ihany koa na fanohananareo tamin'izay lalao nataonay rehetra tany Algeria. Hita tokoa fa tena mimpoantsika malagasy manoloana ny Baria dia misaotra betsaka antsika rehetra. Araka izany dia tsikaritra fa anisan'ireo tankitsany baolina kitra eto Madagasikara ny eto amin'ny Vatrivakina Karatra. Nafana ny lanonana teny amin'ny Palais de Sport Mahamasina niaraka tamin'ny tarika Maleo androany fampisehoana izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny tarika samy fianan-kafy avokoa na ireo Tanora Zokony na ireo Tanora Zandriny niaraka nireto na ireo hira tsy afaka ambavan'ny maro hatramin'izay ka hatramin'izao dao raha tsikary ny ampany amin'izany. Olona telo kosa no ny fampisikirana atao ambanin'ny camion teny amin'ny domaine Alasour tsy misy nisy ainana fohy sangy nahitatra hôpitaly Vonjimaika ireo olona ireo no niratra nahazo azy raha tsy aivina nisy zavatra nitranga fiara vaventy iray nitatitra tany no nifatratra tamin'ny andro ny jirama teny an-toerana ary nifoaka ireo olona telo ireo rehefa tapaka isatra no nisy fandehanana mafy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray mitoetra ny fitadiavana sy ny fitadiavana ireo olona izay mety mbola velona ao anatin'ireo trano rava no ny horohorontany niseho tany Adiamana izay tanàna iray nahitana foto-drafitrasa simba betsaka indrindra sy olona maty ihany koa efa any an-toerana ireo fanampiana sy ireo olona tonga anampy ny fitondrana any an-toerana raha ny fanazavana eo amin'ny sariny France 24. Mbola misy amin'ireo toerana sy faritra ny anjaran'ny trano avokatry ny horohorontany no mbola anaovan'ireo mpamonjy vona fikarohana hatramin'izao misy kosa ireo faritra tsy afaka atao ininona sony saingy tsy manaritoky ireo mpamonjy vona raha ny fanazavana manohy ny fikarohana ary miezaka mihaino sy mijery ny manodidina ireo mpamonjy vona ijerevana raha toka mbola misy ireo olona mbola velona maro ireo faritra mbola atahorana ao amin'ny tanàna ny Adiama manokana antony maro ireo trano atahorana ianjera manodidina ny 20 eo ireo firenena nandefa fanampiana ao Adiamana raha ry zareo Algeriana no isan'ny tonga voalohany tany an-toerana anampy ireo mpamonjy vona ka navita nanafitra zaza 3 volana tao anatin'ny trandrava nanomboka omaly efa vitsy ny olona velona hita ary ahina mbola hiena ihany izany manomboka androany raha ny fanazavany tompony andraikitra avy any an-toerana. Dia izay indray tompoko klasy tompoko vavy no aizonay natolotra taminao tamin'ity androany ity ankasitrahanay tany tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.
Sanlam. Vivez en toute confiance l'assurance qui vous donne le choix. Vous a présenté Nivavo. 5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.